ny galerie médiation FMC, ny radio Oasis, miara-manolotra ho anao ny tontolo ny hira sy mozika. ny tontolon'ny hira sy mozika, ny tontolo hira sy mozika, fandaharana isan-kerinandro iarahanao amin'ny mpanakanto. tompona andraikitra sy mpanatotosa, vola hery sitra ny aina, Jonas Mirt Severin. ny tontolon'ny hira sy mozika. naizanaiza faritra misy ianao ka mandray ny onjam-peon'ny radio Oasis amin'ny ity fandarana ny tontolon'ny hira sy mozika ity dia arabaina amin'ny fomba manokana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany aneo amintsika tsiraray avy, ary maniry koa izay ny azaonao fafinaretana amin'ny fanarahana izao fandarantsika eto anio izao. manambahiny sikio soiare faly isika ry mpiano ajaina mandray vahiny atao anatin'ny fandarana ny tontolon'ny hira sy mozika, ary ny vahinitsika eto dia vahiny avy lavitra satria avy any an-dafin'ny Rikana izy, saingy efa diso fantatrao amin'ny talenta izay nananany napetrany teto amin'ny onjam-peona radio Oasis, ary fantatra any amin'ny toerana maro samihafa izay andrenisanao an'izany radio Oasis izany. Tsy iza akory izany fa Hermione sy Rindra, izy ireo izany ny vahintsika fantatsika amin'ity hira iray voalohany ity. Misima domangini Misitiaro adinuna Misitina mety afuhi Fayanao no tsy aisolona Ianao tompo no anisay nanolotra nyaina maofana fotanay dia izao mpanotiza sambatrao ry tompoko miaraka aminao handalana Trikao manuanao Fababutsuchi zao Izao tsihani Rakuzavu nanidi Kanifa sanati Ni uketraka Ni yurena kueti Janau lai befiti bidantana Niajeta nani zali Recipiti Havana Izamuno manakeri Nuyanao pa muruna Nefa indro nyariperi
satria be fitiavana sambatao ry tompoko miaraka aminao andalana ety tritrikao manoanao fa babotsotra izao tsy hany lakonjavonany edy kanefa sanatry ny hoketraka ny horenako ety ianao lay be fity mitantana sambatrao ry tompoko izovony tsy nalalanyzany hiry zany ary nivety azy tany atokantrano ary efa nanao azy tamin'ny toerana maro samihafa na toerana nanaovana lanonana masina toy ny fanambadiana na ihany koa tsingeritaona fa eto kosa zany dia Rindra sy Hermiona no vahintsika eto araka le voalaza teo azonareo lazaina aminay hoe Rindra sy Hery ny lalana ny diavin'ny talika Rindra teo amin'ny sehatry ny hira sy mozika. Voalohateny angamba dia faly miaraba ny mpiaino radio Asisy rehetra ny tokantrano any lalana ny diavin'ny talika Rindra tamin'ny 1999 no nanomboka ny forona ny groupe Rindra ary 2000 no namoanay ny rakikira voalohany 2001 moa zay dia saraka tamin'ny Ranata Hermiona zay nandeha tany Andafindrika dia Rindra sy Tawily sisa zany no tavela teto an-toerana dia nitoy ihany groupe Rindra tamin'ny teny Antsehatra zany niaraka tamin'izay namana afaka niara-nihira taminay zany tamin'ny 2004 kosa dia niala koa zany ny tenako dia Tawily rery moa sisa zany teto an-toerana dia nitoy tamin'ny fomba hafa indray zany ny groupe Rindra zany hoe lasa tany Andafindrika indray zany no nitoizany talika Rindra na dia hoe tsy tapaka hatreo ary ny fiarah-miasa tamin'ny Ranata Tawily amin'izao zany groupe Rindra dia miverina tsikelikely amin'izay nahafantarana anazy taloha indray eto an-toerana io dia Ranata Tawily Rindra sy Hermiona any Andafindrika zany ianareo no mipetraka ankehitriny ary manahoana zany hoe fanohizana ny kanto amin'ny hira fideranan'Andriamanitra sy ny fitoriana filazantsara izany raha ohatra ka hoe tany Andafindrika nareo. Ny tany Andafy zany ny fitohizany dia niompana bebe koa zany tamin'ny asa fitoriana amin'ny alalan'ny tanora satria izay sy Rindra moa zany any Andafy any dia mpanabe tanora eo amin'ny zany chef kita eo amin'ny fédération atao hoe fédération France Sud dia Rindra koa zany ao anatin'izay fikambanana zay dia ny hira zany dia atao hoe bonus zany hoe anaingona ny fitazana ireo tanora ireo dia ohatran'izay zany no fitohizan'ny ny asanay tany Andafindrika tany. Ya, zay zany no dingana lalovan'ny talika Rindra teo amin'ny sehatry ny hira sy mozika fa aleo sy nosika mihaino hira anankiray inona ny lohatenin'ny hira ho atolotsika eto? Ny lohatenin'ny hira mihainotsika manaraka hira vaovao be izy ity dia si je n'ai pas d'amour raha toa ka tsy manam-pity. Si je n'ai pas d'amour
cuivre jaune, loin de là, j'irai en. Réaliser des miracles et me montrer très aimable. Je peux être décoré de médailles par mes conduites sans faille. Mais moi, si je n'ai pas d'amour, à quoi sert nos discours? Je suis qu'un cuivre jaune, loin de là, raison. Mais moi, si je n'ai pas d'amour, à quoi sert mon discours? Oh, je suis qu'un cuivre jaune, loin de là, raison. Ahira amin'ny fiteny vahiny no narantsika teo si je n'ai pas d'amour no lohateniny ary inona ny tena vetikevitra tao Hermiona raha tao anatin'iny hira iny ny vetikevitra tao zany dia angamba fotsiny hoe lazaiko amintsika ny fiverinany zany fa ataoko amin'ny teny gasy hoe raha tsy manam-pity aho zinona moa zany ity tsy inona aho fa kipantsona mena miambo ho volamena zay zany milaza hoe raha ohatra tsika zany manao asa soa hitan'ny olona hoe avanana amin'ny zavatra maro kanefa tsy misy an'izay fitiavana zay dia tsinotsinona zany ny asantsika. Fa ny manitikitika anay aty Madagasikara dia hoe manahoana ny fidirana studio raha ny andafin'ny rika lafo dia lafo sa mora hita ihany? Ny studio zany any andafin'ny rika ny olona mendraikitra azy ireo dia teknisianina matianina nianatra manokana noho izany mihitsiny ary dia ny alafosany moa zany dia lafo ny satria mifanaraka amin'izay koa zany ny teknôlôjia izay ampiasainy zareo. Toy izantsika hatrany ny resaka ifanaovana amin'ny rindra sy Hermiona mampiavaka anareo dia hoe mpivady ianareo samy tia hira sy mozika. Ny hirairain'ny rindra ve Hermiona daholo namorona azy sa misy hiran'olona hafa? Eny tokoa ny hatramin'izay nahafantaran'ny mpiaino anay angambany raha teto Madagasikara dia hira noforonin'ny Hermiona. Fa zany hoe izy zany sady mpanoratra auteur no compositeur fa amin'izao kosa nefa dia efa misy hira iarahanay zany no namorona anazy zany hoe za no manao ny toniny dia izy no manao ny feoany. Misy koa hira angambany niarahana ny asa tamin'ny olona hafa zany hoe za manao ny toniny dia mety hoe olona hafa manao ny feoany. Dia mampifady anareo tira sy mozika zay inona reny mety ho tombony? Tombony angamba ozy izy dia natombony be mihitsy dia lasa mitarika anay miaraka mahatonga anay hoe miray ao amin'ny fiderana. Zay ny zavatra ray lehibe dia ny zavatra ray faharoa mampiaraka anay koa amin'ny loisir, tsy haiko hoe inona no andikanana azy vatana, fialamboly. Miray zany zay ao anatin'izay fialamboly zay dia zay. Hermiona angamba manakolazaina hafa akoatran'izay. Efa voalazany indrindra teo ny marina ka le izy moa hoe inona ny tombony dia efa voalazany. Tsy midika akory zany hoe tsotra dia tsotra ny fiaraha-miasa amin'ny mpivady fa zay hoe ny tombony zany lazaina teo dia moa zany ahafahanay mifampitaiza koa zany eo amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Mahafinaritra zany hoe mpivady miompo amin'ny fideranan'Andriamanitra zany ry mpianatsaina
ary nona fa de io le tonga am'le fitenena hoe mandiza raha itsikitsika anaranay raha fararano de afaka mianatra avokoa zany ny rehetra am'izay sehatrazay eny ary ira mitondra lohateny hoe fa ny aiko no hoarahantsika manaraka iarahantsika amin'ny Hermiona sy Rindra ihany. amaraparana ny resaka
ifarana sady ny fotoanantsika tena miazakazaka satria raha hiaraka amin'ny rindra tsy hermiona eto foana fa inona fa de manana hafatra ampitaina ianareo ary araka le voalaza teo hoe ifandray foana isika amin'ny sehatry ny hira sy mozika zany a no ny fisian'ny teknôlôjia avolenta inona reny no afatra azo apetraka afatra avy ety amiko manokana de hoe zay moa zany raha nanomboka tamin'ny voalohany de tsy nieritreritra hoe mbola ity ohatra an'izao de mbola eno aty amin'ny radio Oasis ny hira de ozy izy hoe reny zavatra ataontsika reny a na ny fotoana inona na ny fotoana inona na bitika na ohatr'iona na fomba hoana na fomba hoana de miasa ny fomba manokana amin'ny fampandrosoana voninahitran'Andriamanitra amin'ny asa fitoriana izay atao de mahereza be amin'izay zavatra rehetra atao. Ny afatra manokana avy amiko zany de tsotra ihany mety misy angampitsika na nytantena hoe aiza reny groupe rindra so de mba efa tsy ao amin'ny finoana tsony de eto zany zay milaza vaovao mahafaly aminareo fa de mbola mitoetra ao amin'ny finoana tanteraka ny groupe rindra any ampitan-dranomasina any na de lavitra nareo ary de mirary atsika tsiraray avokoa zay nafantatra ny groupe rindra mba ireny hira ireny anie dia melombelany fanahintsika ary anainga atsika hitoetra mandrakariva any fanompona sy ny fiarana am' Jesosy. Ya, niaraka tamintsika teto atao amin'ny lafiny teknika atao akasitrana aloha zany rado rasamizafy sy rado ny aina ary akasitrana ihany koa izy mivady avy eo amin'ny tarika rindra tsy izy akoatra zany fa hermiona sy rindra nanaiko vahiny teto amin'ny fandarana ny tontolon'ny hira sy mozika tsy voafehan'ny sistany ny hira sy mozika de inona fa de andefa hira vaovao ty amintsika indray zareo io amin'ny manaraka.
dia izay indray ary no entintsika manakatona ny fandarana ho amin'ny anio e fisarona sy fankatelemana trany ary fakasitrahana no atolotra anao piano manjoe tsy tapaka ny fandarana ny tontolo ny hira sy mozika ary tianay koa nefa ny manasanao zay manana n'izay hoe talenta fanomezam-pahasoavana meny tompo andriamanitra anao zay mba entina miderana andriamanitra amin'ny alalan'ny hira sy mitoro ny filazantsara amin'izany hira izany dia manatona ny tenanay raisoary laharana 033 735 17 033 735 17 ny 034 74 496 68 034 74 496 68 mametraka ny mandram-piona ary manome fotoanao anao indray ho amin'ny heriny anio veloma tompoko na raha anao teo ny tontolo ny hira sy mozika natolotry ny galerie médiation FMC sy ny radio oazy soanao